Bola eo amin'izay taranja bola lavalava izay ihany dia iresaka filevana isika ny filevan'ny FITAMIBA izany izay andeha hiatrika lalao ara-piralaina any amin'ny ligy Boeny tanjona amin'izao di ny Boeny izao araka namaran'ny Mikarakara dia ny ananganany ity filevana ity ekipa matanjaka hiatrehana ny fiadinany tompon-daka ny seksiona Antananarivo renivohitra tsara ny manamarika fa dia tao amin'izany kleban'ny FITAMIBA izany no nivoaka José Rija ary Sidonie izay isan'ny mpilalao sangany ao amin'ny 3FP. Ho fananganana ekipa matanjaka ho an'ny FITAMIBA taranja baolina lavalava dia hiatrika lalao fitsapana any Mahajanga izy ireo ka misy ny ekipa roa izay hoentina amin'izany. Lalao antanan'ny filevana FITAMIBA ny Mahajanga dia tournoi de Pâques. Men partona fanasana ny filevana FITAMIBA hiatrika tournoi de Pâques any. Dia misy matitsana kely zany no trianany FITAMIBA deuxième division no dia hiatrika ny lalao io any. Manahoana ny fanomanana ny dia amin'izay ekipa firy zany no mpilalao firy no entina? Mpilalao eo amin'ny 70 lahy eo zany no mandrafitra ny filevana FITAMIBA andeo any. Dia misy lalao matsa telo zany no atao any. Dia ny finale ny sabotsy 9 avril ka mety ny ekipa voavatiny Mahajanga zany no amin'ny ekipa voavatiny FITAMIBA. Misy antony manokana ve hoe ekipa roa no entina dia firy zany ny totaly mpilalao? Ny antony manokana nitondrana ny ekipa roa satria FITAMIBA zany manana manana kategoria anakiroa amin'ny section Antananarivo renivohitra. Misy ny 3e division dia misy ny Elite 2. Dia ireo bandy ireo zany niezahana ho atambatra dia hita ny tena andrafitra ny ekipa an'le Elite 2 rehefa tao averina avy Mahajanga zay. Araka ny nambaran'ny Mikarakara dia ny tanjon'izy ireo dia ny fiatrehana ny taopilalaovana eto anivon'ny section Antananarivo renivohitra ho an'ny taopilalaovana 13 sy 14 ka ananan'izy ireo ekipa matanjaka.